Miarahabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy any Nazareta. Tratran'ity takariva ty indray isika hivavaka aloha alohan'ny zarako amintsika ny amin'ny FIFADIAN amin'ny programme ny amin'ny FIFADIAN zay ataontsika manomboka an'le 21 août hatramin'ny 4 septembre hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mbola velom-pisaorana mankalaza manandratra avy ny anaranao izay. Tonga indray Jesosy anambarako ny amin'ny programme rehetra zay iarana eto Jesosy, mangataka ny fanatrenao fanahy masinao, mangataka ianao fanahy masinao ny betsika amin'ny zanakao tsirairay avy zay tianao hanatrika, zay tianao hanao an'izao FIFADIAN zao Jesosy. Kasio any amin'ny toerana misy anay tompo malalo, ka afaka hanao izany izahay, anana fahafahana izahay satria anao tompo dia manome foana fotoananay, manome foana hero anay fa izay no mandamina ny fotoananay. Ka dia misaotra indrindra tompo fa anambaranay ny tsara hatrany ianao. Misaotra tompo. Amen, amen. Ny programme FIFADIAN manomboka le 21 août. Tsika zany mbola anaty FIFADIAN tapitra larobia FIFADIAN tsika. Fa anao ihany koa mbola mangetaheta te anao na tsy nanao ianao fa amin'ny 21 io voanao dia mbola eo Jesosy miantso atsika rehetra, miantso atsika zay mangetaheta. Alleluia. Anao an'izany FIFADIAN zany ny 21 hatramin'ny 4 septembre, zany hoe 15 andro zany. Dia nanontany ny tompo hoe inona no teny tianao hoentina sy fampaherezana ho anay tsirairay avy, ho an'ny vahoakanao tompo. Inona no tianao ambara aminay, amin'ny olonanao, ny vahoakanao? Dia ny teny tompo hoe ny amin'ny rako, ny amin'ny rano zanak'ondro izy no entinareo mandritra, entinao mandritra ny 15 andro. Halleluja. Ny amin'ny rano zany no tiany ambara amintsika mandritra ny 15 andro io. Ny amin'ny rano zanak'ondry, ny ampiasantsika ny amin'ny rany. Halleluja. Dia ny Hébreu 7 nomeny andininy 20 ka hatramin'ny 20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy, ity no rany fanekena zay nandidian'Andriamanitra anareo, ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra enty manao fanompoam-pivavahana dia nofafazany rato izany koa, ary saiky diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Amen, amen. Saotra ny tompontsika ny amin'ny rany. Halleluja. Ny amin'ny rany zany tiany ambara bebe kokoa mandritra ny 15 andro koa manasanao, satria mbola misy herinandro amin'ny latsinainy heriny angamba zay 21 zay. Mbola afaka iomananao, manomana ny programanao, manomana ny fotoananao, sady mitra FIFADIAN no mitokana ianao ho an'i Jesosy dia ho hitanao ny alebiazany sy ny fanatrehany sy ny fanovan'ny fiainanao. Amen, amen. Dia ihany koa zany ny lera zany iraisantsika saina, ny lera iraisantsika saina. Ohatra ka manao anao zany mandritra ny 15 andro ny fotoana zany anaovantsika azy dia ny amin'ny 9 maraina misakafo dia amin'ny 12 atoandro. Amin'ny 9 maraina dia amin'ny 12 atoandro. Halleluja. Ireo zany ny ora isakafoanatsika dia zay zakanao, zay sakafo zakanao, tsy terena tompo, tsy terena. Halleluja. Fa izay fahazakanao. Amen. Na isakafo kely ianao afaka mihinana zavatra loatra ka tena zavatra matsiro anao ka tsy mahazaka dia afaka mihinana tompoko.
Haleluya. Tsy terena zany fa zay itarian'ny tompo anao, zay fahafahanao. Haleluya. De misaotra rehetra tompo nahatra ny ano hatramin'ny farany mino aho fa anisany andray anao anisan'izay andray fanapahakevitra anao an'ilay fifadikanana. Dia adiniko ao anatin'ny fifadikanana ihany koa de mila miambina amin'ny lelantsika, ny amin'ny fotsika, ny amin'ny fisainantsika. Reo zany mila ambenana mandritra amin'ny fifadikanana, miambina satria zava-poana raha ohatra ka anatin'ny fifadikanana ianao anatin'ny miady amin'ny olona, anatin'ny fosa olona, anatin'ny mieritreritra ratsy, dia tsy tanteraka ny fifadikanana ataonao amin'izay fotoana izay. Fa mila zany ianao mandritra ny fifadikanana io de tena hoe mamey tena amin'ny rehetrarehetra. Haleluya. De aoriany amin'ny 12 atoandro zany dia ny fotoanantsika moa zany rahantsika eto de mitohy foana. Haleluya. Ny fiarahantsika mivavaka eto. Amen. Dia arao foana, vavaka foana zany na mandeha anao na mitoetra de mila anao zany mifantoka amin'ny Jesosy foana mandritra ny fifadikanana io zany. Haleluya. Mba sehoany voninahitra. Amen. Dia tahiny Jesosy daholo tompoko. Haleluya.